mandrapatonga antsika ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe mahatratry ny ohatry ny alehiben'ny fahafenoan'i Kristy. Efesiana 2:7-10. Ho lehilahy lehibe, ho lehilahy lehibe. fandaharana natokana ho an'ny lehilahy eto amin'ny radio vaovao masoa ary iarahana amin'ny rahalahy Rasolonjatovo Célestin. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ry rahalahy isany. Mety maro amintsika tokoa no efa nanana fikasana isan-karazany ao amin'ny fiainantsika. Ahoana ireny tena tokony atao mba hampahomby an'ireny e? Dia hoe antsika indray ary ny mpanompon'Andriamanitra Rasolonjatovo Célestin. Andeha isika hiaraka ametraka eo anatrehany Tompo izao fiarantsika izao. Rahainay izay ny an-danitra nidiranao izay no ny fitiavanao sy ny fahasoavanao aminay tsirairay avy. Fa na tsy mendrika ny famindram-ponao azy izay dia manavao izany aminay isan'andro ianao. Misaotra raha io fa tsy hainay eritreretina ny fahatsaranao. Hianatra ny teninao izahay. Mangataka aminao mba hitarika ahy amin'ny fanahinao masina. Sy ireo izay rehetra mandray ny teninao. Ahita ary hiaina ny fahamarinana ny teninao izahay. Ome fo mahay miaino. Tefeo arak'izay tianao izahay tsirairay avy. Mba ho tonga lehilahy lehibe. Ho matotra amin'ny fanarananao. Ataonay ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ankaza izahay Jesosy amina ao amina sy misy zavatso Jesosy ho anay afatsy ao amina aminao Jesosy aminao Jesosy aminao Jesosy aminao Jesosy aminao Jesosy aminao Jesosy zay no mahatsara anay. Raha mbola etoko Jesosy tokisy aronay ao aminao sy misy vondreko Jesosy ho anay afatsy ao aminao aminao Jesosy aminao Jesosy aminao Jesosy aminao Jesosy aminao Jesosy aminao Jesosy zay no mahatsara anay. Raha Jesosy sambatra tretrika ao aminao ho hitananira Jesosy ampizay sotoko ao aminao aminao Jesosy aminao Jesosy aminao Jesosy aminao Jesosy aminao Jesosy aminao Jesosy zay no mahatsara anay. Finaritra isika rehetra rary ny fiadanan'ny Tompo anao ary ho an'ny tokantranonao tsirairay avy manjoy izao fandaharana izao. Tsara ny mialoka amin'ny Tompo no ny mialoka amin'ny olona. Zay no hitantsika tamin'ny farany to amin'ny Genesis 3:30-9 fa iarak'isika anio ny amin'ny hoe fahasasarana fotoana verimaina zava-pona ny fikasantsika raha-tsomban'Andriamanitra.
ny fantosiran'ny Jakoba ody any aminy no hitantsika eto amin'ny Genesis 3:30 hatramin'ny 15. Izy fizarana efatra hitantsika ao anatin'izany, ho jerentsika miandalana eo zany fizarana zany. Fa ny fizarana voalohany ho hitantsika dia ny hoe Andriamanitra tsy azo afangaro amin'ny sampy. Genesis 3:30 ny 17 hatramin'ny 17. Andriamanitra tsy azo afangaro amin'ny sampy. Izao ny vaky ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 17. Genesis 3:30. Dia niainga Jakoba ka nampitaingen'ny ny rameva ny zanany sy ny vadiny. Dia nitondra ny ombony sy ny ondry ny amanosiny rehetra izy mba amin'ny fananany rehetra izay fanoa reny. Dia ny omby amanondry izay efa azo ny tany Mesopotamia mba hankany amin'ny Sakarainy any amin'ny tany Kanana. Ary Labana efa lasa nandeha anety ny ondry amanosiny dia nangalarin-Rahely ny sampindrainy. Rehefa niombokevitra tamin'ny sitrapon'Andriamanitra Jakoba sy ireo vadiny dia miainga izy. No heveriny mo fotoana mety ny tsy nateo an'ny Labana andosirany azy. Hoy ny 20. Ary Jakoba dia nangalady tamin'ny Labana Siriana fa tsy nambarany taminy amin'ny andosirany. Ary nandositra izy ka nitondra ny fananany rehetra dia niainga izy ka nitaniony ary nizotra nakany tendrombohitra Gileada. Ary tamin'ny andro 7 dia nisy nanambara tamin'ny Labana fa lasa nandositra Jakoba. Dia nitondra ny havany omba azy izy ka nanenjika azy lalaka fotoana dia nahatratra azy teo an-tendrombohitra Gileada. Voalaza eto fa namitaka ny Labana rafozany sy nandositra azy Jakoba. Tsy nilaza taminy ny andehanana izy ary nenti ny fananany rehetra. Rahely indray voalaza fa nangalatra ny sampindrainy nenti niaraka taminy. Inony ity sampy nangalarin Rahely ity? Terafima no iantsona azy io, sary miendrika olona na vehivavy. Ny lohan'ny fianakaviana no mitazona azy, heverina ho mpiaro, manambona, mitondra fahombiazana sy fahavokarana. Ny fananana azy ho an'ny zanakavavy dia mariky ny fananana zo, andova na ray aman-dreny. Ary mety ho zany angamba no antony nangalaran Rahely azy mba ho mariky ny mahampandova azy any Labana. Marina fa nanapa-kevitra anaraka an'Andriamanitra ireto vadiny Jakoba reto, fa mbola misy zavatra tsy azony. Ny fanarana an'Andriamanitra dia fandaozana izay rehetra mamatotra anao, manomboka amin'ny ankohonanao zany. Fandaozana ireo rehetra mamatotra anao tsy araka amin'Andriamanitra. Fandaozana ny fomba hafanao mety ho sampy ny ankohonanao mihitsy. Inona ny terafimanao? Zany hoe tomponao sy ifikiranao ampitovianao laharana amin'Andriamanitra satria heverina ho mpiaro, mitondra fanambinana sy fahombiazana ho anao. Tsy maintsy miala amin'izany ianao raha anaraka an'Andriamanitra. Ary ho anao, ny fitombona amin'ny fanarana an'Andriamanitra dia mandeha tsikelikely. Ho antsika mino, manana tombony zasy ianao ankehitriny, satria efa manana ny tenin'Andriamanitra feno, tsy hampinana nalàna intsony. Manana ny fanahy masina nampitoeriny Tompo aty anatintsika rehefa nanaiky ny famonjena nataon'i Kristy. Ary manana ireo rahalahy, nomen'Andriamanitra ny fanahy ary nomeny fanomezam-pahasoavana hiara mandroso amintsika amin'ny fanarana azy. Tandremo ary ho antsika izay milaza fa manaraka ny Kristy, tena mahasarotina an'Andriamanitra teo amin'ny zanak'Israely. Ny fanarana an'Andriamanitra nefa mbola afangaro amin'Andriamanitra hafa. Ny fanarana an'Andriamanitra tsy azo afangaro amin'ny sampy.
hitantsika teo fa andriamanitra tsy azo afangaro amin'ny sampy fa ny faharoa andriamanitra miaro ny olony. Genesis 3:30 ary tamin'ny andro fahatelo dia nisy nanambara tamin'ny Labana fa lasa nandositra Jakoba dia nitondra ny havany omba azy izy ka nanenjika azy lalaka fotoana dia nahatratra azy teo tendrombohitra Gileada. Fa andriamanitra nankeo amin'ny Labana Siriana tamin'ny nofo noho ny alina ka nanao taminy hoe tandremo mba tsy asianao teny akory Jakoba na soa na ratsy. Nanenjika any Jakoba Labana sy ny havany. Fa tao anatin'izay fotoana izay ny teny tamin'ny Labana andriamanitra mba tsy hanao na inona amin'ny Jakoba izy. Ry havana, entin'andriamanitra mandresy lahatra anao zao asehony amin'ny Jakoba zao, fa andriamanitra velona ary mifeny zavatra rehetra ny andriamanitry ny Baiboly. Andriamanitra ny manisy fefy sy miaro ny olony. Andriamanitra no teny tamin'ny Labana mba hanaiky ny andefa ny Jakoba. Ary rehefa miditra ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao, ao ianao no arovany, ao ianao no ombany, na misy sy tsy maintsy misy aza ny olana setraina. Ho anao, aza mandeha irery tsy miaraka amin'Andriamanitra. Planin'Andriamanitra ho an'i Jakoba no fitahiana ho an'ny firenena rehetra, dia tsy azo na iza sakanana zany na ravana. Mifeny zavatra rehetra Andriamanitra. Inona ny zavatra atrehanao anio? Tsarovy, fa fehezin'Andriamanitra ny zavatra rehetra hatanteraka ny sitrapony, ary ao anatin'izany rehetra zany miaro ny olony Andriamanitra. Fahatelo, Andriamanitra ny vavolombelony ny fahamarinantsika. Ny resaka nataony Labana sy Jakoba ditantsika eto amin'ny 420 hatramin'ny 430. Izao ny vaky ny teny eo amin'ny 520. Ary Labana dia nahatratra ny Jakoba, ary Jakoba dia efa nanorina ny lainy teo tendrombohitra,
ary labana sy ny havany kosa nanoron-day teo an-tendrombohitry Gileada. Nahatratra ny Jakoba labana ary niapanga azy izy. Inona ireo fiampangana nataony labana ny Jakoba? Ndeo ho tanisaitsika izy ireo. Namitaka ianao, nentinao nandositra tony babo anady ny zanako. Izany hitantsika amin'ny 2:20. Izay ny fiampangana voalohany. Ary labana tamin'ny Jakoba, inona zao ataonao zao no de nangalady tamiko ianao ka nitondra ny zanako vavy toy ny babo azo tamin'ny sabatra? Fiampangana faharoa, nandositra ny tsokosoko ianao, tsy nilaza tamiko. Izao anefa afaka nanatitra anao tamin'ny fifaliana sy nanao veloma ny zanako. 7:20. Nahoana nandositra mangingina ianao ka nangalady tamiko, ary tsy nanambara tamiko ianao mba anaterako anao amin'ny fifaliana sy ny hira amin'ny amponga tapaka sy ny lokanga. Fiampangana fahatelo, tsy navelanao anao velomany zanako aho. 9:20. Fiampangana faefatra, afaka mamaly anao aho fa Andriamanitry ny rainao tsy namela anao na inona aminao. 9:20 manao hoe, manan-kery anisy ratsy anareo ny tanako, fa Andriamanitry ny rainareo efa niteny tamiko alina ka nanao hoe, tandremo mba tsy asianao tiany akory Jakoba na soa na ratsy. Fa ny fiampangana faratampony nataony labana ny Jakoba dia ny hoe, nahoana ny nangalarinao ny Andriamanitra. 9:30. Ary ankehitriny raha mandeha tokoa ianao satria manana ny tranony rainao indrindra anao, nahoana ny nangalarinao ny Andriamanitra. Ny fiampangana nataony labana ny Jakoba dia teo anatrehan'ireo havany izay noraisiny toy ny vavolombelona. Atraiza ny fahamarinany teny izay nambarany labana. Tsy nangalatra ny zanany Jakoba, fa nanaiky an-tsitrapo ireo andeha hiaraka aminy. Tsy nangalatra ny sampiny Jakoba. Ry havana, isan'ny manahirana ny fitenenana, indrindra rehefa asaina mamerina ny zavatra nolazainao ianao manoloana ny tranga iray. Tandremo, aza maika hiampanga olona, fa matetika tsy fantatrao ny zavatra marina rehetra izay nitranga teo amin'ny tranga anankiray. Ono bolana 12:17. Izay olona mahatoky dia manambara ny rariny, fa ny vavolombelona mandainga kosa miteny fitaka. Inona ny navalin'ny Jakoba ny fiampangana nataony labana taminy? Hitantsika izany ao amin'ny 3:30-5:30. Namaly ny antony nantosirany Jakoba. Izay no nataony voalohany indrindra. Eo amin'ny 1:30. Dia namaly Jakoba ka nanao tamin'ny labana hoe, satria natahotra aho fa hoy izao angamba alainao ankeriny amiko ny zanako vavy. No nitahotra tao anatiny, ndrao alaina ankeriny aminy vady aman-janany. Izay no navaliny Jakoba ny fiampangana natao azy. Teo ambany fahefan'ny labana Jakoba nandritry ny 20 taona. Ary hita miharihary teo amin'ny fifandraisan'izy mianaka fa tena nitady hatrany tombontsoany labana. Toa tsy hita taratra akory ny fitsonjovany azy amin'ny mahazanaka. Rary ny ranotoetra tao amin'ny Jakoba nitahotra ny labana. Ho faharoa dia enty Jakoba nilaza fa izay naka ny Andriamanitry labana aoka tsy velomina. Te hilaza Jakoba fa marina ary tsy naka ny fananany labana izy. Vakitsika ny 2:30-5:30. Izay ahitanao ny Andriamanitra ao dia aza velomina. Eto anatrehan'ny havantsika savao izay ato amiko, ka ento ny anao, fa tsy fantatry Jakoba fa Rahely nefa nangalatra azy. Ary labana niditra tao andain'ny Jakoba sy tao andain'ny Lehilahy ary tao andain'ny ankiziny roa vavy fa tsy nahita. Dia
dia niala tao andainy lehilahy izy ka niditra tao andainy rahely. Fa efa nalainy rahely ny sampiny ka nataony tao anaty laselany rameva dia nipetraka teo amboniny izy. Ary Labana dia nikaroka eran'ilay rehetra fa tsy nahita. Ary hoy rahely tamin'ny rainy, azafady eo tompoko lahy, fa tsy mahazo mitsangana eto anatrehanao satria azo ny fomba mbehivavy. Dia nikaroka fatratra izy fa tsy nahita ny sampy. Nikaroka ny sampy ny Labana fa tsy nahita satria nafeny rahely zany. Ry havana, nahoana no mbola nikaroka sy nitady fatratra nyity terafema ity Labana? Ary raha toa ka zany no endriky ny fandovana, apetratsika eo iny. Fa izao, ny tena Andriamanitry ny Baiboly tsy zavatra nohariana. Ry havana, ny tena Andriamanitra dia tsy zavatra nohariana fa mpamorona. Ny Andriamanitra sampy mety very. Haintsika tsara ny ohabolantsika malagasy hoe tanàla very sampy, soloana indray avy eo, zany hoe ny manova ny mety. Ny Andriamanitra ny Baiboly Andriamanitra tena Andriamanitra, Andriamanitra hatr'izay, tsy azo na iza angalarina na sarahana amin'izay olona manaraka azy. Ny Andriamanitra ny Baiboly tsy tehirizina sy arovana toy ny sampy, fa izy no miaro sy miazona ny olony. Jaona 4:7. Izao manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsisy manrombaka azy amin'ny tana. Ianao io fa ninao ny Kristy ho tomponao sy mpamonjinao. Na manahoana zavatra iainanao anio, tsy azo sarahana aminao ny Andriamanitrao. Ianao io fa nanaiky ny Kristy ho tompo sy mpamonjy. Aza matahotra, na ho rava sy ho foana aza zay rehetra mety hanananao, satria mety mbola azon'olombelona hongotana ihany zany raha velan'Andriamanitra anao zany izy. Na ho foana sy ho rava aza ny eo ampelantananao, ny Andriamanitrao tsy azo esorina, tsy azo alana aminao, raha tena anao Andriamanitra noho ny finoanao ny famonjena nataon'i Kristy. Stop.
Mbola nanohy hatrany ny valiteniny Jakoba ary naneho ny fahatezerany sady nilaza ny fahamarinana izy eo amin'ny 9:30 hatramin'ny 12:70. Tezitra Jakoba tamin'ny fampanganana ataony Labana taminy. Teo ny vavolombelona ho amin'ny fahamarinany reo avany nanatrika teo. Teo zao nambariny eo amin'ny 9:30. Tezitra Jakoba ka ny famaly tamin'ny Labana ary namaly Jakoba nanao hoe inona no eloko, inona no hotako, dia ny olomaina nentsika ianao. O Labana, o Jakoba, tsy nahaka ny fanananao aho. Inona no eloko, inona no hotako. Ny azakazaka ianao nanentsika, nosavainao zao tao amiko, tsy nisy fanananao nalaiko na iray aza. Tatsika izany eo amin'ny 7:30. Nosavanao avokoa ny entako rehetra. Koa inona ny fanaka avy tany an-tranonao hitanao tao. Mbola nanambara ihany Jakoba fa marina izy teo amin'ny fanompona nataony tamin'ny Labana. 9:30. Izo 20 taona zao nitoerako tany aminao. Ny ondro vavinao sy ny oso vavinao tsy mba namotsitra ary tsy mba nihinana ny ondro lahy avy tamin'ny ondronao. Fahamarinana zany tompoko. Tsy hitany tompony teo ampiandrasana ny ondry amanosy ary samy laza fa tsy nihinana. Manohy ihany ny Jakoba. 9:30. Izay voaviraviram-biby tsy mba nentiko tany aminao, fa izao nanolo azy teo an-tanako no nitadiavanao azy. Na ny nangalarina andro, na ny nangalarina alina. Mpiandry tsara Jakoba, fa nosoloana na zay tsy tokony nosoloana aza. 9:40 hatramin'ny 1:40. Niaritra ny mafy izy. Noho ny ataondro maty ny ainandro ary noho ny alina dia maty ny fanala. Ary nandositra ny masoko ny torimaso. Izo 20 taona zao no toerako tany an-tranonao. Ka 40 taona nanompoako anao, ahazoko azy miravavy zanakao, ary 9 taona kosa nahazoko ny ondry amanosinao. Ary efa nanova ny karamako 10 ianao. Novaina hatrany ny karaman'i Jakoba mba ahazony Labana tombony. Fa ny teny farany nataon'i Jakoba tao anatin'izay fampangana azy dia ho izy eo amin'ny 9:20. Raha tsy Andriamanitra ndraiky dia Andriamanitra Abrahama ilay natahorany Isaka no mba dia ho nampandehananao maina tokoa ao ankehitriny. Andriamanitra efa nitsindry ny fahoriako sy ny fisasaran'ny tanako ka nananatra anao alina. Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka no nomba ny Jakoba ka tsy afaka nanao na inona tamin'ny Labana. Ry havanao, sa manao tahaka ny Jakoba ve zasy ianao fa tsy misy zavatr'olona nalainao ao aminao, tsy misy zavatr'olona no tehirizinao ao an-tokantranonao, izay zavatra tsy novidinao na tsy nomenanao dia tsy anao zany. Mila averina amin'ny tompony. Toy zany koa ny fitaovana na ny fananany toeram-piasanao na ny orinasanao dia tsy anao. Dia teresaka aminao ny amin'ny fampitanao zany fahamarinana zany amin'ny zanakao. Ny zanakao ampianary tsy hitondra zavatra tsy azy, na avy any ampianarana na avy any atonkantranon'olona hafa ho ao atonkantranonao. Ampianary ny zanakao amerina ny zavatr'olona any amin'ny tompony, aza vela hiazona ny zavatra zay tsy azy izy. Hatray zaso ianao ny mahatoky amin'ny asa nampanaovina sy nampanaovina anao.
Jakoba na tsy teo anatrehany tompony aza mahatoky, ary isika mino no amporosian'ny soratra masina tena iainy zany, manao ny zavatra rehetra ho an'Andriamanitra fa tsy ho an'olona. Ny Kolosianina 3:22. Ianareo mpanompo, maneke ny tomponareo araka ny nofo amin'ny zavatra rehetra, tsy amin'ny fanompoana imaso tahaka ny mpilasitraka amin'ny olona, fa amin'ny fahatsoram-po matahotra ny tompo. Ry havana, sarotra ny mitady olona marina sy mahatoky ankehitriny. Azadino fa ny mino no andrandrain'Andriamanitra sy andrasany iaina izany. Hitantsika izany eo amin'ny Apokalipsy 4:20. Fampahirezana ao anatin'izay fanamarinany tena nataony Jakoba izay dia izao: nahazo antoka izy fa nitasy momba azy Andriamanitra. Fa izao sy ianao, mahazo antoka avy ianao fa mitasy momba anao Andriamanitra amin'io toerana misy anao io androany, amin'io asa mandraranao io anio. Anjarantsika tsiraray ny mamaly zany. Andriamanitra tsy azo afangaro amin'ny sampy. Andriamanitra ny miaro ny olona, ary Andriamanitra ny vavolombelona ny fahamarinantsika. Ny fahefatra farany, Andriamanitra no manafaka mitahotra sy ny fanandevozana. Ny fanekena nataon'i Jakoba sy Labana no namarina ny tantara eto amin'ny Genesisy 1:30, 7:7-5:50. Tsy namaly ny fanontaniana nataon'i Jakoba i Labana na nilaza fa mariny Jakoba, fa avy hatrany dia fifanekena no nasetriny ireo valiteny nataon'i Jakoba. Raha jerena ny fanekena dia i Labana ny namaritra izany. Nanao fanekena teo mason'ny fianakaviana izy mianaka. Labana no nanao ny fanekena teo amin'Andriamanitra i Abrahama sy Andriamanitra Nahora, fa Jakoba kosa tamin'Andriamanitra i Abrahama no nanaovan'izany. Zavatra roa ny hita tao anatin'izany dia izao: hitantsika eo amin'ny 15 eo amin'ny Genesisy 1:30, dia hoy Labana: raha tahiny hampahory ny zanako vavy ianao, na hanambady afa-tsy ireo zanako vavy ireo ihany, tsy misy olony eto amintsika, fa indro Andriamanitra no vavolombelona amintsika. Fanekena mba hanaja sy tiany vadiny Jakoba, ary tsy hampakatra vehivavy hafa ankoatr'ireo. Ny faharoa tao anatin'ny fanekena dia izao: mba tsy hifanisy ratsy Labana sy Jakoba, mba tsy ady izy roa tonta. Nitady izay filaminana sy fifanasoavana. Hoy ny 7:7. Ary nataony hoe mizipaha kosa izy, fao izy hoe: Jehova hitazana sy ianao, ary efa tsy mifankahita isika. 2:12. Aoka ho vavolombelona ity antotam-bato ity, ary aoka ho vavolombelona ity tsangam-bato ity. Mba tsy hoarako ity antotam-bato ity ankany aminao, ary mba tsy hoaranao ity antotam-bato ity sy ity tsangam-bato ity ankaty amiko kosa anisy ratsy. Ary efa misy olana ka tsy vahana ifotony, dia lasa fifampiampangana fotsiny no atao antondresaka. Jereo ny fototry ny olana, dia izany vahana. Ao anatin'ity fanekeny ity dia Andriamanitra no nanafaka ny Jakoba tao anatin'ny tahotra sy ny fanandevozan'ny Labana. Feny, raha fehezitsika izay rehetra izay dia izao: azadino fa ao amin'ny Genesisy 1:30-7 dia izao ny tenin'Andriamanitra tamin'i Jakoba: mody any amin'ny tany ny razanao sy any amin'ny havanao, ary ombanao aho. Mety hisedra zavatra sarotra ianao eo am-panatanterana ny sitrapon'Andriamanitra. Matoki azy fa ao anatin'izany fanaovana ny sitrapon'izany ianao no ombana. Na inona sakana tsy hahatanteraka ny teny fampanantenana, dia tsy afaka hanohatra ny fikasan'Andriamanitra izany.
tsy maintsy tanteraka ny fiavian'ny famonjena avy amin'ny taranaka Abrahama. Tanteraka izany tamin'ny famonjena nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Ho asy ianao anio, na inona zavatra mahafilalova amin'ny fiangonana ankehitriny dia tsy afaka ahasakana ny famonjena. Efa hoentin'Andriamanitra ho atao amin'ny farany izany. Velon'Andriamanitra afaka momba, miaro, mitondra, mitasy, mitarika ny olona izy. Farany fanamarena ao anatin'izay zavatra rehetra nyresantsika izay izao. Ampy ho antsika ny tenin'Andriamanitra. Efa feno ny fanambaran'Andriamanitra ankehitriny ny Baiboly iray manontolo. Ampy ho antsika entiny manambara ny famonjeny sy ny fitondrany ny fiainantsika rehetra mandra-piveriny Tompo izany akandray ny fiangonana. Azonao vakena ny Hebreo 1:1-2 farany tsy vahaolana ny manafina ny fahotana. Hitantsika amin'ny soratra masina fa izay rehetra manafina ny fahotana dia manampy fahotana indray mba hanafenany izany. Raha ely nangalatra ny sampy dia tsy maintsy nandainga izy any hafenany izany halatra izany. Hoy eo bolana 7:17 izay manafina ny fahotana tsy ambinina fa izay mitsotraka mahafoy azy no ahazo famindrampo. Tsisy fitahiana ao antsika ao anatin'ny tsy fahafozana ny fahotana naniota. Isaorantsika ny Tompo ho azy rereny ny haja sy ny dera ary ny voninahitra. Amen. Zakanici ni etwantani Zuzaka ni etwantani Zuzaka ni etwantani Sosi pamunzi nuefa nizaliwana dia chuverinici zaiminu aziza Tulumini fialanao uani Jesu ireri dia ciuresinici faizi umbana Jurasi faizi umbana Jurasi faizi umbana. Isaorantsika tokoa ny Tompo izay mampahomby ny zavatra rehetra tena kasaintsika atao. Izy momba antsika rehefa tena mahatoky azy tanteraka tsika ary manatanteraka ny sitrapony. Raha mbola manana fanontaniana ianao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Rasolonjatovo Celestin dia afaka miantso azy amin'ny 034
17 480 16. Raha mbola te hianao fandarana ianao dia afaka miditra amin'ny YouTube ny radio vaovao mahasoa na koa miditra amin'ny Facebook ny serasera vaovao mahafaly. Raha te hanaraka fampianarana ianao dia afaka manatona ny edisiona vaovao mahafaly eo WhatsApp ampitany Kinela na miantso ny 033 75 521 01. Ny tompony hatateraka ny aminao tokoa, mandra-pionindray ary. Mandra-pahatonga antsika ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra ka ho lehilahy lehibe mahatratry ny ohatry ny alehiben'ny fahafenoan'i Kristy. Efesiana 2:7-10. Ho lehilahy lehibe, ho lehilahy lehibe. fandaharana natokana ho an'ny lehilahy eto amin'ny radio vaovao mahasoa. Ary iarahana amin'ny rahalahy Rasolonjatovo Celestin.